Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sary azo tamin'ny azanabolana tamin'ity an'ity mahakasika an'ilay rivotoza bekia araky ny hitantsika amin'ny sary izao cyclone tropical no tanjakany tamin'ny tapakandro maraina teo manodidina ny 520 am'zato ny rivotra miaraka aminy izay arahana tafiotra 520 sy 200 mikisaka mianatsimo andrefana hatrany aloha zany ny dian'ity rivotoza ity izay mahafaka hatrany amin'ny 7 kilometatra isan'ora manodidina ny 250 am'zato sy 200 kilometatra atsinanany Sainte Marie moa no nisy ny fohibeny zany raha tamin'ny tapakandro maraina teo hatrany tombanana miena miandalana manomboka izao ny herin'ity rivotoza ity ary raha ny vinavina dia tsy misy kosa nefa ny ambana mety akasika ny Madagasikara raha ity rivotoza ity na zany dia arahina hatrany aloha zany ny mety ho fivoarana izay ho lalana izay zaraina isan'andro ety ihany koa ny vaovao mahakasika azy ity raha ny eto Madagasikara no iverenantsika ato anatin'ny 3 andro ho avy aloha dia somary mbola maimaina ny andro any amin'ny ilany andrefana kokoa no misy ny arotsakorana fa makany amin'ny farany herinandro raha tsy misy ny fivana dia tombanana hitatra ho an'ny avoatany izay orana tandrifondraona izay indrindra ny sabotsy sy ny alahady ihany no hitantsika miandalana eny ihany mety fivoarana izay satria dia ao anatin'ny fironana amin'ny akapobeny izay ny maripana dia mafana hatrany aloha ny andro saika manerana ny nosy indrindraindrindra ho an'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara iny mety misy mahatratra hatrany amin'ny 70 degré celsius moa ny maripana ato anatin'izay herinandro izay ny mahakasika niny fa raha ny toetry ny androtsika ho an'ny rapiso sy vao maraina ary mety isy hatrany ny orana tandrifondraona any amin'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara iny misava miandalana moa izay dia mety mandraondraona ny andro any ilany andrefan'ny nosy ihany koa dia mandraona amin'ny maraina be fa mety balika ihany ny masoandro rehefa atoandro ny andro toy ny any amin'ny faritra sisa ho an'ny rapiso tolakandro misy hatrany ny orana tandrifondraona izay mety ray kotroka ho an'ny faritry melaky bongolava ny ato-tany faritry menabe sy atsimo andrefana ary ny ilany andrefany faritry tasy vakinakaratra sy amoromania ary mahatsiatra ambony mbola mitoy ihany koa izay orana izay ho an'ny faritry diana sy ny tapany avaratra amin'ny faritry sofiany ambony dia mijanona omaina hatrany raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay eo amin'ny 720 ka hatramin'ny 30 ny maripana ho an'ny avoatany raha ny maripana ambony indrindra zay ho an'ny morontsiraka kosa indray dia 30 ho an'ny morontsiraka atsinanana iny mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius ho an'ny tapany atsimo fa ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia miakatra hatrany amin'ny 7 degré celsius ny maripana ho vinavina raha ho an'ny faritry betsiboka 30 any amin'ny faritry boeny any sy ny any amin'ny faritry menabe raha amin'izay andro ny rapitso izay hatrany ho an'ny alarobia kosa indray dia mbola misy hatrany ny orana tandrifondraona izay somary efa mahalakalana aloha izay ho an'ny faritry melaky bongolava ny faritry vakinakaratra moromania ny atan'ny faritry menabe ary manakaiky ny ankazoabo atsimo atoraka izay ihany koa ny morontsiraky ny faritra avaratra rehefa ny nosy iny amin'ny tapakandro maraina no mety hitrangana izay raha ho an'ny tapany avaratra rehefa niny hatrany na any amin'ny alina ny ambony kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alarobia izay 20 ka hatramin'ny 20 ho an'ny avoatany ary ny morontsiraka atsinanana 1 ka hatramin'ny 2 degré celsius ny maripana midina hatrany amin'ny 30 raha ho an'ny faritra anosy fa any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius aloha zany izay maripana izay indrindra ho an'ny faritry betsiboka sy ny any amin'ny faritry boeny amaranantsika ny fandarana amin'ity an'ity ary ho an'ny andro ny alakamisy mety mbola misy hatrany ny tandrifondraona ho an'ny faritry melaky ny any amin'ny ilany andrefana amin'ny faritry bongolava sy betsiboka ary ny atotan'ny faritra atsimo andrefana ny distrikany miandrovazo ny faritry sofia ny faritry diana reo zany no mety hisy an'izay orana tandrifondraona izay indrindra amin'ny tapakandro ariva fa ny ambony kosa dia maina tanteraka ny andro mandritry ny tontolo ny andro ny alakamisy izay raha ny maripana ho vinavina dia mety ho tafiakatra 30 degré celsius indray aloha zany ny maripana ho an'ny avoatany ary 7 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny ilany atsinanany Madagasikara fa ny any amin'ny ilany andrefana kosa tsy misy ny fivana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay satria dia saika mahery ny 4 degré celsius amin'ny akapobeny ankoatra ny any anosy be izay manodidina ny 1 degré celsius eo ny maripana ho vinavina raha amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany izay ny mety eo tamin'ity an'io ty ary rapiso ndray fotoana manaraka be no mato